miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy olona rehefa tsy lany ny heviny dia marary ny fony. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa raha efa nahita an'izany ianao fa ahitana zavatra maro mihitsy ao anatin'ny fiangonanao. Na mety ianao mihitsy aza angamba ny voakasika ity vidéo ity. Raha tena te hianatra an'izany atao hoe faiza mitarika izany ianao resaka leadership dia ao am-piangonana ry havana ny tena hianarana an'izany. Tsy any am-piasana, tsy ao an-tokantrano, tsy any am-pianarana. Satria nahoana? Ny any am-piasana mantsy ny olona entinao dia olona matahotra. Izany hoe tonga dia makatoa izy satria matahotra izy sao dia voaroka matahotra an'ilay asa. Izany hoe misy zavatra mahatazona azy ao izany. Ny any an-tokantrano koa ny zanaka matahotra. Ny any am-pianarana misy tahotra ilay olona. Fa ny ao am-piangonana ny olona entinao dia olona tsisy matahotra anao izany ireo. Tsy matahotra ny alo ireo ary amin'ny ankapobeny tsisy zavatra hoe mihazona an'ilay olona fa rehefa misy zavatra kely fotsiny ary midify amin'ny zavatra voateninao dia tonga izy dia mametra-pialana dia miala. Tsisy dikany aminy izany. Dia izay no mahatonga hoe sarotra no mitondra olona tsy matahotra anao. Ka raha voafolaka ianao izany mahay tsara mitondra olona ao anatin'ny fiangonana dia mora aminao koa izany no mitondra olona rehefa avy eo amin'ny sehatra samihafa. Dia io tena aretintsika io ary nanomboka hatrany amin'ny Genesis dia efa hita io aretina io. Raha mijerinao izao ny Genesis 4 ny amin'ny Kaina sy Abela dia mitovitovy amin'izany mihitsy hoe eritreretina tahaka ny hoe nitondra hevitra teo anatrehan'Andriamanitra izany izy roa lahy. Dia ny hevitry Abela lany fa ny hevitry Kaina izany tsy lany. Dia rehefa tsy lany ny hevitry Kaina dia nalahelo izy dia nanjombony izy. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:9 ary Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao? Nahoana ny manjombona ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao, moa tsy miramirana va? Izany hoe ity toetra ny olona marary fo rehefa tsy lany ny heviny ity tena toetra ratsy io ry havana. Tena toetra ratsy io ary tena be dia be ny olona ny voafatotra io. Zavatra tsisy dikany ela izy. Matetika aloha rehefa manomboka mitarika ianao dia tratran'io foana amin'ny voalohany. Fa tokony mametraka fanontaniana ianao ateoriana dia manomboka manova fomba famindra hoe tsy tokony ho izany intsony. Fa raha ohatran'izay foana ny fomba fitarihanao dia sarotra na dia miara-miasa aminao ary satria rehefa tsy ho lany izany ny hevitrao dia ilongolongo eo indray ianao rehefa avy eo. Ny fisehoan'izy io dia izay mihitsy hoe rehefa tsy lany ny hevitry ilay olona dia hitanao mihitsy izy tonga dia maina be izy. Ohatra matsiaro tena hoe vasoka izy hoe tsy lany ny hevitro. Ilay hevitra mety tena natanjaka be, tena tiany, tena azony tsara, tena naresy lahatra azy mihitsy izy fa rehefa nentina teo anatrehan'ny daholobe izy dia mety tsy lany ilay izy. Na mety ny hevitr'olona sasany ny lany na hatsarain'ny olona izy alao atao fa asiana an'izao kely, ampiana an'izao kely dia izany dia efa tsy zakany. Fa ny azy tena tiany amin'ilay ao anatin'ny eritreriny mihitsy no tanteraka eo. Dia eo amin'izay rehefa tsy lany ilay izy izany, angamba natao ny tsangatanana na natao ny ady hevitra dia tsy lany ilay izy nefa izy tena efa niezaka mafy mihitsy nandresy lahatra teo dia manomboka amin'izay ilay hoe somary sosositra, malaina, ohatran'ny tonga dia izay ary ohatran'ny devoly ny fahatezerana iny satria izany mihitsy nambaran'io tenin'Andriamanitra io eo amin'ny 7. Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravaranao ny ota ary ianao no kendren'ny faniriana kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Izany hoe ilay fahatezerana io izany dia mamitsaka eo am-baravaranao. Dia ho tafiditra io lasa ota io rehefa avy eo. Ahoana mahatonga amin'ny tena lasa ota amin'izay ilay izy rehefa avy eo lasa amin'izay ianao izany ilay manomboka misy fiatsaram-belatsia amin'izay. Hoe ity hevitra ity izany lany fa tsy ny hevitro. Za aloha tsy handray anjara amin'io mihitsy. Izay nataon'ny olona sasany. Na koa manomboka mitsikerana io hevitra io fotsiny ny ataon'ny raharaha. Miandrikendry-tohana fotsiny izy izay tsy hampahomby an'io zavatra io dia hifaly amin'izay. Hitanareo izany, za efa niteny. Izao, aiza akory izay hevitra teo, inona ny dikan'io hevitra niraisinareo io? Manao an'izany izy rehefa avy eo. Lasa tonga amin'izany toetra izany. Toetra ratsy ane izany hoe mandatsandatsa izany. Na ihany koa izy tonga amin'iren'ilay hoe tsy maty voalavo-kibo. Tonga ny fivoriana manaraka dia mbola averiny resahana dia diaviny ho averiny ho tapahana indray ilay izy. Manaova ny koloara etsero mihitsy. Ary misy ara ny olona sasany rehefa tsy lany eo izany zao iny heviny iny dia lasa izy mitady fomba hafa indray. Angamba andrao amin'ny fiangonana izany ka anatin'ny fikambanana dia nisy hevitra natao teo dia tsy lany ny heviny dia lasa izy makany amin'ny pastera. Mila ranoranony any amin'ny pastera indray izy mba hahatonga ny pastera hiditra tsehatra handravany io hevitra tapaka teo. Lasa mpanakorotana. Izany mihitsy ny hafarany. I Kaina moa dia lasa mpamono olona mihitsy. Novonoiny mihitsy ny Abela rahalahiny satria
zay le ota zay mamitsaka le izy de mitondra anao amin'ny zavatra avinavina kely tsy misy dikany le izy raha fa tena dinianao fa de mahatonga anao zavatra be deaibe lasy ianao mandeha makary mandeha makatsy mihitsiny vokatry le hoe tsy lany ny hevitra ao zay de ny sasany toe zay tsy andray anjara ntsony amin'io zavatra io raha vao tsy ny hevitra misy mihitsy ara tonga de hoe alao miala taritiny de voly iala amin'io anao satria hoe alao miala fa ianao tsisy eno zany akory hoe ny hevitra alina foana ihany tsy maintsy atao ao de tonga de zay no mibano anatin'izay anao de aza mametraka sosikevitra zany ntsony anao fa tsisy andray akory ny hevitra ao de rehefa veo am'izay de hitanao mararirary fo izy rehefa miteny satria hoe za tsy teny tsony ny hevitra raha ohatran'izany ny fomba fiteniny mararirary fo ohatran'izany de hitanao mihitsy no hoe tsy zakan'le hoe tsy lany ny heviny za manokana raha raha hitantara kely amintsika de efa teo amin'ny 20 taona teo angambany zay satria fa nanomboka 20 taona de efa nanomboka ampiandraikitra ny taizakizy tanatin'ny fiangonana sy tanatin'ny fikambanana samihafa ary de tena niaina an'izany mihitsy aloha tamin'ny voalohany hoe tezitra ianao rehefa tsy lany ny hevitra ao zay tena no heverinao hoe tena tsara le izy de taty aoriana amin'izao fotoana izao zany rehefa hoe mitondra hevitra de tsy mandray anjara amin'ny fanangana-tanana ntsony fa hoy aho hoe lany io misaotra ny tompo tsy lany io ankasitrahako tsy any amin'izany ntsony mihitsy ny olako fa de zay lany ao no imasona de zay lany ao de zay le fanetreteny zany ary mila manana an'izany daholo mitarika rehetrarehetra de mandroso hevitra zao sisany tena ataoko rehefa mitarika mandroso hevitra hoe ao inona nytitsika ty sa ty fa zay lanytsika de mety daholo tsara daholo indraindray zavatra tsy misy dikany de fa mampatezitra atsika ohatra fotsiny zao hoe andeha hanao fitsangatsanganana de inona nataontsika aloaka de mandeha eo ny antevitra de enao tena asa zay fitiavanao tsaramaso any zany hoe tsaramaso sosisy reto tena zay zany narosonao ary enao tena miteny mihitsy hoe za iantoka raha atao an'io iantoka mihitsy raha io nataontsika mandeha nefa ny adevitra totokena sianana ny lany satria ozy ny olona hoe aleo mba mijery zay zakany rehetrarehetra mety misy marary sy ny toy izany hoe tsisy zany fa zao manana lany le totokena sianana de eo amin'izay ianao fa manomboka marary fo fa raha tena olona tsara toetra ianao raha totokena sianana ny lany toy izany hoe ndao are za zany ny volontaire hividy totokena andaotsika hiaraka fa miaraka mamiala amin'sara zany no izy zany ny olona tena hoe mpitarika tena mahomby fa tsy mpitarika isaky ny tsy lany ny heviny de milongolongo tezitra foana mieritreritra hoe misy olona tena maka fahavalo olona hafa mihitsy hoe ty foana ny tena mibana ny hevitra eo de alain'ny fahavalo mihitsy le olona ny afarany raha tsy toetra zany ny ambaran'ny baiboly fa tsy hoe za akory miteny zany raha tsara toetra ianao izy motsy miramirana va zany hoe rehefa tsy lany ny hevitra ao fa ny lany ty hevitra anaky tokony hofalanao zay zany ena io zany lany be somaro indraindray tena misy adevitra ao de misy tsangatanana de vato ray fotsiny tsy nahalany ny hevitra ao iny vato ray tsy nahalany ny hevitra ao iny nydikany iny efa tsy sitrapon'Andriamanitra aloha zany ny hevitra ao fa de apangino de le hevitra tapaka teo aloha zany lany indraindray mety misy hoe atao le izy fa rehefa aveo mety hoe tsy nahomby de any oriana zany rehefa miverina de hoe tsy miverina amin'iny ntsony tsika fa ale oriana any aleo mba manao ohatrao rehefa manao jeritodika ohatra de zay ilaina zay ny mpitarika tena mahomby de averika any mpitarika tsy mba taitra amin'izany hoe hevitra tsy lany zany arosoy foana ny hevitra ao arosoy foana ny hevitra ao de rehefa tsy lany de tsy lany rehefa lany de lany zavatra tsy misy dikany zany zava-pona daholo ny eto ambonin'ny tany na ataoko hoe tsaramaso sosisy no hoaninao na totokena sy anana tsisy dikany zany fa rehefa mihinana fotsiny de zay fa aza makalagy amin'izany fiainana zany fa manjary mahabe problème ao ny fiainantsika fotsiny tsika de mahereza hoento mora ento amin'ny fahendrena ny fikambanana rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen